aminareo hatrany ny ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Yesu Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'izao faraparan'ny herinandro izao satria tsapanay foana ny fitantananao, ny fiarovanao ary ny fiombanao anay tsirairay avy. Ireny rehetra ireny Tompo tsy tonga foana fa vokatry ny fitiavanao izany ka misaotra indrindra. Dia mametraka hatranin'ny fiainana indray ny ampamakivakiana ny tontolo andro. Eo anatrehanao Jesosy Kristy fanahinao maso ny tahatananay hatrany, ahafahanay manao ny sitraponao ary hanomezanay voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Indraindray dia mety tsy ho tsapantsika ry havana fa io fahavelomana isan'andro dia efa fandresenao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ilay velona mandrakizay eo ankavanan'ny iray. Raha vao nofoazan'ny Tompo indray ianao ny maraina dia tsarovy fa fitiavan'ny Tompo anao izany. Eo koa ny famondram-pony ary indrindra fa ny fahasoavany. Indray andro ny apôstôly Paoly dia nangataka intelo tamin'ny Tompo mba hialan'ny tsilo na aretina mitaiza azy. Fa hoy ny Tompo, ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Korintianina faharoa, toko 12:9. Hitantsika eo anatin'izany ry havana fa mahery tena mahery ary mpandresy Andriamanitra, mpandresy Jesosy Kristy. Fa izao ho antsika kosa indray dia misy sekoly hitezan'ny Tompo antsika ary samy manana ny azy isika tsirairay avy. Neny Paoly hafa, ny anao hafa, ny ahy hafa, samy manana ny sekoly. Fa neny Paoly izao eto dia izay misy ilay herin'Andriamanitra izay dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ry havana, fandresen'ny Tompo satria manana ny sitrapony tiany hitondrana ny mpanompony izy. Ny amin'ny Paoly eto dia mba tsy rehare izy dia izany no antony tsy nahamalin'ny Tompo mivavaka nataony na dia nangataka intelo ary izy mba hialany io aretina mitaiza azy io. Ary izay ilay manambara eto ny amin'ny hoe mahery ny Tompo fa ny i Paoly kosa dia tiany ao anatin'izany fahaizan'ny Tompo izany dia mba ho malemy izany izy, tsy hirehare izy fa izay ny sekoly hitezan'ny Tompo azy, izay no endriky ny fahasoavana omen'ny Tompo azy dia izay no mbola mahavelona azy isan'andro. Fandresen'i Paoly izany, izao mbola fahavelomana izao na dia aza izany aretina mitaiza azy izany. Fa izao koa anefa no mamperitreritra ry havana, mandoa mba hanao jeritodika ny fiainantsika tsirairay avy isika, ny fiainanao, ny fiainako. Ary raha hitambarana dia ohatra hoe ny fiainan'ny tokantrano. Ary raha mbola hitambarana ihany koa dia hoe ahoana ny fiainan'ny fiangonana na ny fiainan'ny firenena. Ahoana ny endriky ny herin'Andriamanitra, ilay mpandresy izy tao aminao ary indrindra nahatonga anao mbola ho tahaka izao ka mbola velona isan'andro. Tsarovy fa ao anatin'izany rehetra izany dia tsisy afa-tsy ny fitiavan'ny Tompo ry havana. Ary ny fitiavany no mbola isaraniny ka nomezany maimaim-poana tahaka ny an'ny Paoly ny atao hoe fahasoavana. Io izany dia tena faritana mihitsy ny fahasoavana. Inona moa izany? Io izany dia atao hoe famondram-po omena ny tsy mendrika azo an'izany. Ary azo hitarina koa hoe ireo zavatra tsara omen'Andriamanitra maimaim-poana mahasoa antsika isan'andro na dia tsy mendrika an'izany ary isika. Ary mety tsy nangatahanao akory koa aza fa dia omen'Andriamanitra, izay ny atao hoe fahasoavana ry havana. Koa ity Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika mpandresy ity ry havana dia mampandresy antsika ihany koa ao anatin'izany fahasoavana izany ka ho azy irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'ny sekoly ny fiainana hitezahanao anay, fa atao fantatray ary ny sitraponao mba tsy hanontany ao anatin'ireny. Ary ny valim-bavaka dia mba ho hainay tsara ny mamaky azy Tompo, fa avy aminao n'inon'inona valim-bavaka azonay. Dia apetraka aminao izao famaraparanana ny herinandro izao momba anay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.